Nalaza be indray ny resaka fanapozinana ara-tsakafo tamin'ity herinandro ity satria nitombo isa indray ireo zay namoiny ihany vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo izay nitranga teny Ambohimalaza efa iray volana lasa izay ka maty indray ny tovovavy iray 70 taona tamin'iny androny omaly hariva iny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba onona mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny ilay raha Ambohimalaza no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity misy amboaravoara ny toedraraha amin'izao fotoana izao manoloana an'ilay trangana fanapozinana ara-tsakafo izay hita manerana ny nosy tsy teny Ambohimalaza ihany mantsy no nahitana an'izay trangana fanapozinana ara-tsakafo zay fa nahitana an'izany ihany koa tany Toamasina tany Mahajanga ary tany Fianarantsoa ka eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana inona no mampiavaka an'ireo fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tamin'ireo tanàn-dehibe samihafa ireo amin'ilay niseho teny Ambohimalaza satria mantsy ny teny Ambohimalaza dia voalaza fa fanapozinana nina natao amin'ilay singa mahery izay mbola tsy fantatranarana mandraky teny androany fa ny amin'ireo hafa kosa dia fanapozinana ara-tsakafo azo avy amin'ny ireo sakafo simba na ihany koa ireo sakafo izay efa lany daty angambany no fieveran'ny be sy ny maro azy ao anatin'ny ilay raha Ambohimalaza indrindra dia nisy pastera iray no niakatra teny anivon'ny fampanoavana noho ny raha Ambohimalaza iny fa moahana ranty tao amin'ny Facebook no niantsoana azy nisy ny resaka papasosy izay niely tao amin'ny tambazotran-tserasera izay mifandraika tamin'io tranga io anisan'ny voarorohy ho nanao an'izany ity pastera iray ka izay no antony nampiakarana azy fampanoavana mba hianona ny teniny tsy mba hanaovany mpitsara famitorana mahakasika an'izay ranty na eliny tao anatin'ny Facebook izay etsy ankilan'izay nitondra ny fomba fijeriny manoloana ny zavanisy mahakasika ny fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tao Madagasikara tato ato izay hita fa nifanesisy izay ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga na antoko MMM Andriamatoa Hajo Andriananarivelo tamin'ity herinandro ity hatrany nambarany fa mpitondra tsy milazany marina no misy ary tsy mandray andraikitra manoloana ny zavamisy mpitogatoga tanteraka ny fandraisana andraikitra momba itony raha itony ary fanaovana tsinontsinona ny voaka ny aramboina izany hoy ny fanazavana hatrany namafisiny ihany koa fa tsy misy zavatra mangarahara ny manodidina ity raha ity miaina ao anatin'ny tahotra tanteraka ny voaka malagasy sa tadiavina ampitahorana ny olona mba hiarovana tombotsoa manokana any ambadika any hoy izy hatrany raha naneho ny heviny mahakasika an'ity raha fanapozinana ara-tsakafo ity etsy ankilan'izay tsy te halala izay anaran'ilay singana faty olona efa 30 ny mpitsabo Manuela vololon'ny aina tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka araky ny nambarany rehefa nanontaniany mpanao gazety ny TV5 Monde mahakasika ny raha teny Ambohimalaza nolazainy mazava tsara fa rehefa empoisonnement dia empoisonnement hoy izy hatrany fa tsy misy ny antony tokony hanomezana an'ilay anaran'ny singa mahery vaika izay nahafatesan'olona so dia misy hanadratsy indray ka hampiasa an'izay singa izay mba hampisaviana olon-kafa fantatra ihany koa mantsy fa tamin'iny omalin'ny ariva iny dia nitombo iray indray nisany namoiny ihany noho ny raha fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza namoiny ihany tamin'iny androny omaly alina iny ilay tovovavy 70 taona izay anisany notsaboina tao amin'ny hôpitaly HGR marina fa efa maty ihany koa ny zokiny io ankizy io izay iray tampo aminy hoy ny reniny reto tanora ireto izay tao anatin'ny ranomasy alahelo tanteraka nampita ny vaovao tamin'ny mpanao gazety araky ny fantatra dia anisany nasaina tao amin'ilay fety tsingerin-taona io tovovavy voalaza etsiloha io ary naman'ilay tompony fety mihitsy izy ka izao nindao-sy-mpahafatesana izao resy zahay hoy ny ray aman-dreniny nombana ilay tovovavy namoiny ihany tamin'iny androny omaly alina iny vokatry n'izay fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza izay ny zokiny ny aloha lalana dia izao zandriny nanaraka indray ao anatin'izay fahafatesana vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo tamin'ilay tsingerin-taona teny Ambohimalaza izay mafy tena mafy izany hoe lozany zanaka irobe izao ao anatin'ny ray volana monja noho ny fanapozinana izay nahazo azy ireo tamin'ny alalan'izay tsingerin-taona izay tena mampalahelo ny trangan-javatra tahaka nytony ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo
amin'izao loza izay nahazo ny havana manjakaizan'izy ireo zao ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahilontsony ho an'ity raharaha ity kosa aingane mba hivoaka ny tena marina mahakazikaazy ity fa tena miteraka resabe eo anivon'ny fiarahamonina ity raharahana fanapoizinana ara-tsakafo izay niseho manerana ny nosy ity tato ho ato zay raha atao bango tokana arak'izany dia tafiakatra 20 ny olona maty ny fanapoizinana ara-tsakafo tato anatin'ny ray volana satria mitotaly 30 ny maty vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafo izay niseho teny ambohy malaza ny Tananarivo 80 ihany koa no maty tany ambositra tany ary 3 ny tany Mahajanga iray tany Toliara andrasan'ny maro fatratra izay ho toy nyty raharaha ambohy malaza ity satria io ny tena nalaza ratsy maro ny sisio ny resaka honohono fifanipahan-kevitra koa dia andrasana izay tena marina sy ny fitsarana izay hatao hampahabe maso azo ny rehetra atrehana manoloana anireo izay voasaringotra amin'ny resaka fanapoizinana ara-tsakafo izay niseho teny ambohy malaza ka nahatonga anireo izay voalaza ho tompona andraikitra amin'izany nidoboka any amponja vonjomaika mandra-piandry ny fitsarana azy ireo izay mba hiarovana an'izay resaka fanapoizinana ara-tsakafo izay mihely tsiro izay tany ambatondrazaka indray sakafo sy zava-pisotro ary fandokona volona ny daty noho ny dorana nisy ny fidinana tampoka tamin'ireo mpivarotra tao amin'ny faritra aloatra mangoro natao ny teo anivon'ny fitalevam-paritra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra any an-toeranany tratra tamin'izany ireo entana lany daty maro toy ny biscuit, ronono, zava-pisotro maromaro, fandokona volo ary karazana entana maro izay efa nodorana avokoa tamin'iny andro ny 17 Jolay mo ireto entana lany daty izay tratra tany ambatondrazaka ireto ka noho izany melombelo hatrany amin'ny fividianana zavatra amin'izao fotoana izao satria maro ireo entana lany daty nefa dia mbola amidin'ireo mpivarotra foana noho ny fahatahoran'izy ireo matiantoka amin'izay entana efa nalain'izy ireo tao anatin'ny fotoana lava izay ka tsy mety lafo mihitsiny ary ireny matetika no mahatonga an'ity resaka fanapoizinana ara-tsakafo etsiro ity ka leo mitandrina ihany ry zareo mba tsy hisian'izay loza miseho tahaka ny niseho manerana ny nosy vokatry n'izay fanapoizinana ara-tsakafo etsiro izay fa tena mampalahelo ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka aleo misoroka toy izay mitsabo mankahery hatrany ho an'ireo fianakavian'ny aram-boina vokatry n'izay fanapoizinana ara-tsakafo izay hita niparitaka manerana ny nosy izay satria mafy dia mafy izany nilaozany havana izany izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa